fiainam-pirenena tena misy ny tsindry sy ny fandrahonana eto amin'ny firenena hoy ny avy amin'ny RFM. Raharaha Zanamasoa anetsika ny tanora manerana ny nosy ny AJDM. Rivodoza Gamane tombanana Ianantsimo. Alarobia 7 ny volana Martsa taona 2024 miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS ary manasanao ampanajana iara-dalana aminay hatramin'ny farany. Toy ny mazatra dia eo amin'ny vaovao ny politika trano anomboantsika ny fampahalalam-baovao. Tsy miantefa amin'ny filohan'ny antemeram-pirenena ny andin-dalana faharoa amby fitopolo ao anatin'ny lalam-pandrenana izay arangaranga ny antoko TGV anonganana azy amin'ny toerany. Hoy ny mpahalalana sady solombam-bahoaka Keran Idealsan tsy fahefan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ihany koa ny manala ity filohana andro-panjakana ity amin'ny toerany randry fanazavana hatrany raha izy ny resaka tamin'ny mpanao gazety Yasinandre Malala sy Manu Sandre Malala. Tsy miatra amin'ny filohan'ny antemeram-pirenena Ramatoa Kristina Razanamasoa ny andin-dalana faharoa amby fitopolo ao anatin'ny lalam-pandrenana arangaranga ny TGV entina anonganana azy. Ny solombavambahoaka tsotra no iaran'io andin-dalana io raha ny fanazavan'ny mpahalalana sady solombavambahoaka Keran Idealsan. Ny faharoa amby fitopolo dia miteny tsotra hoe raha ohatra ka misy solombavambahoaka mivadibadika anankiray amina resaka vondrona antoko misy azy azo ahongana izay na koa io député tsotra io anatina groupe parlementaire io misy fihoara-pefy amina fomba fihetsika sy fanarahana an'ireo groupe politika groupe parlementaire io dia azo enjehana député tsotra izay itenitsika hoe fa naninona no tsy maintsy terena ao député tsotra satria eo ambanimbany ao vita ny 72 73 mbola député tsotra ny 74 dia miteny amin'izay hoe le président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau permanent dia hofidiana amin'ny fepitaona ny iasany 5 taona zany. Fa kosa raha misy fadisoana ataon'ireo olona ireo ny président ny assemblée sy ny bureau permanent dia azo esorina amin'ny toerana izy raha fidininy 2 ampatelo ny député. Rehefa vakina zany lalam-pandrenana hoe raha misy adisoana taona député tsotra anatina groupe parlementaire ny 72 ny miatra ao. Fa raha ohatra ka ry membre amin'ny bureau permanent na ny filohan'ny antenimieram-pirenena manana fadisoana amin'ny asany dia ny 74 miasa. Itenenako amintsika fa tsy afaka ampiarina amin'ny Ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena ilay 72. Azo ampiarina io andin-dalana arangaranga TGV io raha toa ka efa niverina ho solombavambahoaka tsotra i Kristina Razanamasoa izany hoe efa nesoriny 2 apatelo ny solombavambahoaka tsy ho filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ny alalan'ny fifidianana tahaka natao tamin'ny fametrahana azy ho filohan'ny antenimieram-pirenena. Azo ampiarina izy raha toa ka rehefa natao ny destitution afaka miala eo mitoeran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena izy verina député tsotra zay vao afaka mampiatra tsika ny andiny faharoa amby fitopolo izay ataony IRD amin'izao tsika miteny zao zay efa nilazaiko tery aloha hoe efa tsy ara-dalàna vao manomboka ilay fametrahana fitoriana. Itenenako anareo hoe andao tsika eto amin'ny firenena ity tsy izay tian'le olona tsy mifanaraka amin'ny hevitra avoakan'ny madame Panna dia zay no hoentina hanasaziana ampiarana ny lalàna fa vakiotsika ny lalàna tsy hoe le zavatra ny teneniko teo zavatra misy zany entanina tsika anao fandalinana tsara fa tsy hoe hevitra fa ny hevitra voasoratra ao anatin'ny lalàna. Dikan'izay tsy déchéance no resahana raha momba azy fa destitution amin'le titre zay rehefa afaka izy mandalo voatin'ireo antenimieram-pirenena zay vao miverina député tsotra. Tsy maintsy mandalo fankatoava ny solombavambahoaka araka izany ny fanesorana ny filohan'ny antenimieram-pirenena eo amin'ny toerany. Naninona amin'ny manahoana moa ilay filohan'ny antenimieram-pirenena rehefa tonga filohan'ny antenimieram-pirenena tsy fidiny ilay vondrona parlementaire izy fa fidiny député ray manontolo ny acte contraire amin'izay zany raha ohatra hesorina indray zany ilay filohan'ny antenimieram-pirenena tsy maintsy mandray anjara koa ilay député manontolo
nametraka azy amin'ny toerana zay ny atao hoe principe de l'acte contraire ny olona nianatra lalàna rehetra mahay an'izay ka rehefa novidiny ny député rehetra izy filohan'ny anteny mera-pirenena ka hoe sorona amin'izany toerana zany tsy vondrona ntokontsony ny tokony anaisotra azy fa reo député nametraka azy amin'ny toerana zay voalazan'io article 74 ny lalàna-panorenana io ka eto zany de miteny ihany hoe andaotsika amin'ity fireneny ity ny tany tandalàna de ny lalàna ihany no ibaiko fa tsy hoe rehefa tsy metimety amiko de lazaina fa mararisaina le filohan'ny andrim-panjakana anankiray filohan'ny andrim-panjakana anankiray indray ny filohan'ny anteny mera-pirenena de ahodikodina arakarak'izay le izy tsy aivina fa omalyarivana napetraky ny TGV tetsy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fangatahana fanesorana any Kristina Razanamahasoa tsy ho solombavam-bahoaka manana valambe fapolora ny filohan'ny anteny mera-pirenena itondrany ny fiarovatenany eo anatrehany HCC raha mpitso no ametraka izay taratasy fiarovatena izay enaniviny HCC ny filohan'ny anteny mera-pirenena raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany tsy fahefa ny HCC itira raha ity hoy ihany ny pailalana ary tsy manara-dalàna ihany koa ny famerana fiampotona ametrahana fiarovatena ao anatin'ny valambe fapolora io raha nambara ny pailalana Kerona Idial Somatrany fa tsy ampempotra ny fampitahorana miatra amin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy hoy kosa ny taleny kabinetra ny Kristina Razanamahasoa androany efa napozina ny tranga toy izao ka andrasana izay toy ihany hoy hatrany ity mpiara-miasa akaiky amin'ny Kristina Razanamahasoa ity Iasana Andriamalala sy Manora Andriamalala Atrandry efa manomana ny fiarovatenany i Kristina Razanamahasoa filohan'ny anteny mera-pirenena taoriany taratasy fangatana napetraky ny antoko TGV teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana Omalyariva fangatana ny anesorana ny solombavam-bahoaka nanambady finandrahana tsy ho député intsony nanamafy ny tale kabinetra ny filohan'ny anteny mera-pirenena androany fa tsy misy idiran'ny antoko na vondrona politika ny mahafilohan'ny anteny mera-pirenena any Kristina Razanamahasoa raha naneho ny heviny momba ny fangatahana napetraky ny TGV IRD tena aniviny HCC ka izy io manko ny problème eto zany fahitavako azy c'est la vérité qui blesse ozy ny teny frantsay de verina fa de tena misy faratapony zao fandrosoana zany eto amitsika satria manana maro anisy anao de mety foana de ho gadrana ho vonona zay olona rehetrarehetra zany ohatra ny président de république raha rany lalàna tsy miditra amin'ny raha rany antoko zay ny président de république tsy ekeny lalàna président de république miditra amin'ny raha rany antoko ohatra n'izany koa président de l'Assemblée nationale tsy voafeny discipline na groupe parlementaire izany zay ngilika izy président Razanamahasoa Kristina tsy raha voalany président de l'Assemblée nationale izy tsy IRD zany tsony fa président député rehetrarehetra izy ka inona moa fa de io moa io ny zava-misy de na de tsy fotoana itenena mampalahelo non io ny zava-misy de ho hita eo zay ataony zareo tsy natao ampiempotra ary efa nampozina ny tranga tahaka izao mialony ny ilazany Kristina Razanamahasoa ireo tsy mety eto amin'ny firenena ho iatrany tale kabinetra ity ka rehefa matahotra zany de tsy anao ny andraikitra izy io ngely fatahorana io misy limite izy ndolo tsy atahotra ny atao répression esorina on s'attend à ça za manokana je m'attends au pire fa tsy hoe korony rehefa matahotra reo ohatra n'olona rehetrarehetra nge matahotra fahafatesany tsisy olona tsy matahotra fahafatesany tsisy olona tsy matahotra higady fa zay ve tsy resanao ny andraikitra anao satria matahotra anao ampafirin'olona maty no fijoroana fahamarinana ampafirin'olona ny gada no fijoroana fahamarinana fa aloha ny vahoaka malagasy no hijery ny hitsara fa inona nataon'ny mpanina na tonga azy ny esorona manoloana izao tranga izao fa dia laza ny zanaky Fianaratsoa izay efa eto Antananarivo amin'izao fotoana izao fa tsy petrapetra-potsiny izy ireo efa niantso avokoa ny any amin'ny faritany rehetra fa isy fanambarana ny faritany Fianaratsoa distrika rehetra tsy isan-kanavaka mikasika an'izao fikitikitiana ny antsoina hoe zanan'izao zay antsonontsony efa hoe ray aman-dreny satria vatona sonitra ny tany olona manano maizy azy ny voaka avy tao amin'ny faritany Fianaratsoa ny zavatra ikitiana azy nefa dia tsy inona fa fandaminana sy soan'ny taranaka sy soan'ny malagasy dia izay ve no
atao sahala amin'izao ary ampokosihana ihany koa indrindra reo olona nyresaka ihany koa dia olona avy any amin'ny faritany zany hoe izy tia raisina amin'izay hoe zany dia fampiadiana ny faritany ivelana Antananarivo. Ao ihany koa nefa aloha zany ny lehibe any Analamanga izay avy eto Antananarivo ka tsy mety ny zavatra sahala amin'izao. Kion-dalana eto amin'ny firenena araka izany ity herinandro ity. Mitodika eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lampanorenana indray araka izany ny maso ny mpanara-baovao. Fa hijoro hatrany kosa ny tanora ao anatin'ny fikambanana Jeunes Dynamiques de Madagascar manoloana ny antso-jay miatra amin'ny filohan'ny antemeram-pirenena miantso ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mba hijery akaiky sy hitady izay marina manoloana ity raharaha fanasorana tsy hosolom-bahoaka any Kristina Razanamaso ity intsony ihany koa ity fikambanana ity satria amin'izy ireo dia fitadiavam-baolana no nataon'ity filohana panjakana ity. Taty-baovao ny hafitra Solondraibe, Nancy Raharivolo ary Mathieu Princy. Tsy mijana amin'ireo mpanao politika sy Herville fantadaza intsony ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena. Miantso ny tokony ampiarana ny rariny sy ny intsiny. Manoloana ny antso-jay miatra amin'ny filohan'ny antenimiram-pirenena ny tanora avy amin'ny Association des Jeunes Dynamiques de Madagascar. Tokony tsy lalaovana amin'ny resaka lalàna ny vahoaka malagasy ho ity fikambanana ity. Raha ohatra zany misy olona anankiray vonona hijoro hitondra ny etaetam-bahoaka sy ny fahamarinana dia anaovana raha matahora ka eto zany zay Jeunes Dynamiques dia maneho ny alahelo-nay sy ny hataka amin'ny fitondrana fanjakana foibe mba hijery akaiky ny fahamarinana sy ny tena marina satria tsy olona sanatry ny resaka araka ny teny voizinareo hoe hanonga-panjakana izy fa kosany mijoro ao anatin'izay atao hoe fiarovana ny feon'ny vahoaka sy ny feon'ny majinika izay. Fa androm-panjakana lehibe manany maizy azy eto amin'ny firenena izany toerana misy anympanina izany ary any sisa mba hanana ny vahoaka fanantenana ivoana amin'izao atao hoe fangery firina ataoko tsy mitaraina angamany amin'izao sauf izareo eo amin'ny mahazo an'izay maminy sy mahazo ny fahamarinana sy ataon'izareo hoe marina izay ngamany. Dinamika an'izay fa raha manaraka ny tantara ianareo dia ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena aloha zany zao dia fomba fiadan'zareo dia ny ao amin'ny ACC. Mahita zany zahay satria raha ny kabary tokoa ianao Andriamatoa filohan'ny ACC tamin'ny herinandro lasa ngamany izay raha tsy diso dia hoe ampandraka amin'ny mangarahara sy ny fahamarinana amin'ny fifidianana manaraka. Zay tokoa ve no isy eo satria tsy niova nge ny olona tao anatin'ny biraon'ny ACC tamin'ny fifidianana présidentielle fa mbola zareo ihany no amin'izao. Dia raha mamaly an'izay teninao zay zany dia ozy hoe tsy haiko hoe lalàna artikla fafy satria ny zavatra misy fantatra na Jeunes Dynamiques dia ongotana amin'ny mahadepute azy mihitsiny i Ramatoa i Christine fa tsy ongotana amin'ny maha-président mpanina azy samihafa. Eo zany mahatonga na miteny hoe zievan'le olona lalaovan'ny zareo eo amin'ny fitondrana le lalàna mba amotena ny olona tsy mitovy firehan-kevitra aminy dia tonga dia mahitsy be amin'ny tena aminareo hoe adiny Davita sy Goliata zany misy eto amintsika amin'izao. Manoloan'izany dia miantso ny tanora rehetra manerana ny nosy ny AJDM hijoro sy hosahy hiaro ny marina hitadiavana vahaolana eto amin'ny firenena. Isy ny fanetsehana ireo tanora mpikambana manerana ny nosy ary tsy hijanona izany raha tsy tratra ny fanarenana ny firenena na eo aza ny tsindry samihafa. Satria iza zany zay olona mijoro eto dia ho tapahana araka ny teninao teo dia mijoro izahay tanora manoloana ny zavatra misy efa mijoro foana izay ary fantatra anareo ngama fijoroanay fa tsy vo zao feefatra amin'izay fa atreto aloha zany ny eran'ny nosy nanomboka nisy nyity vaovao ty dia efa miandro ny daolina avy aty amin'ny nasionalina fotsiny ary isy ny fidinana ifotony ny solotenanay ao anatin'ny bureau national zany hoe ny fietsehan'ny Madagasikara zay azo tenenana aloha dia hietsika miaraka ny tanora rehetrarehetra ao anatin'ny Jeunes Dynamiques manerana ny nosy. Taratry ny tsy fisian'ny demokrasia ny tranga toy izao mahazo ny filohan'ny antenimiram-pirenena izao raha ny fanamafisan'ireto tanora ireto hatrany. Hiara-ny fitaintanana avokoa izay rehetra mijoro kanefa tsy ampihemotra ny tolona akory zany. Fanapakapeo ihany koa ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena momba ity raharaha mahavoakasika ny filohan'ny antemeram-pirenena ity vahaolana ny tokony tadiavana hoy izy ireo kanefa fanakoritana trano volena eto amin'ny firenena voahosihosy tanteraka ihany koa ny mahamalagasy ao anatin'izao toe-java misy izao sokajin'ireo ray aman-dreny ho fanakoritana ny fankalazana ny fanamariana ny andro ny 7 Martsa 1770 moa izao raharaha mahavoatontonona sy mahavoakasika ny filohan'ny antemeram-pirenena Kristina Razanamaso izao. Hafitra Solondraibe, Nancy Raharivolo ary Mathieu Princy Atrandry.
tsy tsorotsaka azo ary manome fepitaonina heritreretan'ny fitondram-panjakana andiniana lalina ny fanesorana ny razana masoa Kristina tsy hosolom-bavambahoaka ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Nangina trany ireo ray aman-dreny manoloana ireo fikorotanana sy fanakorontanana samihafa nisy teto amin'ny firenena kanefa fotoana izao hijoroana satria maro loatra ireo tsy rariny misy eto amin'ny firenena. Olona nofidimbahoaka ny filohan'ny anteny meram-pirenena ka mila miera amin'ny vahoaka ny fidy azy vao afaka manaisitra azy tsy hosolom-bavambahoaka intsony. Tompony Madagasikara sika fa sipindrana ka oka izy mbola miteny ihany zay hoe raha azo atao dia mampieritreritra anareo ao amin'ny fisarana avy mbola lampandrenana zahay amin'ny andraisanareo ny fanapaha-kevorisinareo aza atiny olomboa fidy io olona io voalasa filohan'ny anteny meram-pirenena aza adiny maro be ny atao hoe hadisoana nisy ny ainana teto amin'ny firenena tsy hitanisy afa-tsy ny iny resaka destitution tao amin'ny anteny meran-doholona sy ny teny firy ny ray aman-dreny tamin'izany satria mba no fampiresaka manginginana atao hoe mba fahendrena sy ny teny ray aman-dreny no olona sy manana ny zo-pirenena malagasy no ekena ho fidiana eto amin'ny firenena manala baraka tena ny ray aman-dreny raha miteny an'ireny raha tena asahy dia makanesa any ambato finandrana izy miala siny mialafondro miteny an'izay teny zay amary aman-dreny tenako zany makanesa any dia any anareo mamore olona miteny hoe isa député koa raha matoa io makanesa any raha ohatra ka sa. Ny volana novambra 13 no nesorina tsopi-kambana intsony ao anatin'ny antoko TGV irazana masoa Kristina. Tokony tsy hatramin'ny araka izany ny andininy faharoa amin'ny fitopolo amin'ny lalam-pandrenana ahafana manaisitra ny mahasolom-bavambahoaka araka izay takin'ny TGV. Tia olona teny efa sizina nala tena tao amin'ny TGV fa ny TGV nagnilika anazy tagnany novambra 13 zany tranga maninona ty amin'ny volana marsa 14 no hoe sy ekena fa sy magnaraka ny discipline de parti misy zavatra tsy mitomboka nefa ahitana enazy sy fantatry moa fa raha lalàna mba samby isan'ny mianatra an'izany daholo fa magnategna zay amin'ny fahendren'ny fisarana avy mba ny lalam-pandrenana fa sisy fitongolangana amin'izany zavatra zany ary eto dia manararaotra fa oka renareo amin'ny fisarana avy mba ny lalam-pandrenana namana nareo fakalala sary sika fa oka kosany a mba ataovy amin'ny mpizorona maizy anareo nanareo fa isan'ny meny vahoaka malagasy asina ny anareo ao agnatin'ny fisarana avy mba ny lalam-pandrenana ka izay dia mba natena fa matoa zay ray aman-dreny magnisy amin'izao fotoagna zao zany a dia fisozovana hoe hoentina makazy ty firenensika ty. Mitodika eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izany amin'izao ny mason'ny mpanara-baovao. Ijoro araky ny nambarany tokoa ve ity androm-panjakana ity mba azona mamoaka ny firenena anatin'izao krizy lalina izao sa noho ihany ny fomba fanaony hatrizay andrasana ny toy ny raharaha. Anaity fahatsiany malagasy izay ny toetsain'ny mpitondra eto hoy ny filohan'ny anteny meran-dray aman-dreny sy ny foko malagasy ranamintina ny fionana tamin'ireo rafim-panjakana isan'ambaratonga ny tao aorian'ny fisamborana azy ny volana febroary lasa teo Mahamasina misy arianako ny tsindry amin'ny endriny maro samihafa eto amin'ny firenena ataondreo manam-pahefana hoy izy raha nanao ampamoaka mahakasika ny fionana tamin'ny filohan'ny anteny meran-doholona ny talata lasa teo. Avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Nangina tanteraka tao aorian'ny fisamborana azy ny 12 febroary 2024 teo ny filohan'ny anteny meran'ny ray aman-dreny sy ny foko malagasy na ny ARFM nolazaina fa hanongam-panjakana ity vondrona ity raha nikasanao hetsika tetsy Mahamasina. Maro ny zavanitranga sy ny ainan'izy ireo nanomboka tamin'ny fotoana ny samborana ny filohan'ny ARFM io ka hanairan'ny sain'ny malagasy rehetra. Noterenanao iny fanambarana iny ny filohan'ny ARFM raha ny fanazavana noentiny. Ny toy ny tsindry samihafa tamin'ireo fionana isan-tsokajiny ny arana tamin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny fitondrana. Tena mahavesatra indrindra tamin'ilay accusation tary dia le hoe hanongam-panjakana. Dia za moa ny teny tsara tamin'izay aoka tsy afangaro ny fanavotan-tanindrazana sy ny fanovanam-panjakana fa fanavotana firenena ny ataonay amin'izao. Fa izay kosa tsy manaiky ny zavatra tsy rarina sy ny tsy fahamarinana atao hoe tamin'ny tany sy ny fanjakana satria vahoaka le izy. Tena nanao fangatahana zay alalana hoe anao an'izany indray tamin'ny 23 teo. Dia tany amin'ny préfet de police tany misy
de efa saky ifampiresaka de aveo najanonandreo hoe allo tao amin'ny fotoana manaraka fa ny ministre ny culture kosa kolotsaina de nampiantso koa izy de mitovy amin'ny tariha amin'ny fiadanana ihany moa zavatra tany hoe io misy eo ajanony any sisy de tany amin'ny taty amin'ny présidence anandray io de tsara ny avatarany vaoka azy very zany Madagasikara satria ny fomba mihitsiny no tsy avela hitraka intsony amin'izao fotoana zao tsy avela ho velomaso de anisan'ny firenena very Madagasikara de izy moa teny hoe zay ozy izy ary ny tena lozy de izy tena nasan'ny teny hoe tsy amin'ny malagasy Madagasikara misy fahavolombelona zany tsy amin'ny malagasy Madagasikara ozy izy dikan'izay zany de efa mieritrereta ny malagasy fa tsy atsika ty firenena ty zay ny zavatra nitranga tao fa mifanerserena de misy tena fanerserena mihitsy ary fandrahonana higadra na eo azy izany rehetra zany tsy mijanona fa itoy ny fitakina amin'ny alalan'ny atsisika samihafa mitombo hatrano manko ny fanetsakitsahana ny mahamalagasy ary antsoina ny rehetra hifoha amin'ny toromasony satria tsy nitsoniavina ny malagasy sy ny firenena fa maninona ny olona rehefa milaza amin'ny marina de enjehana satria raha tsy zakany zareo amin'ny filazana amin'ny marina aloha anankiray zay ary tsy zakany zao zany hoe anaovana fanadiadiana zany amin'ny resaka fitantanana amin'ny resaka fomba fiasa satria tsy mandrana ny capacité tena ilaina afahana mitantana firenena fa mbola ho azavakeo moa zany iny atony satria tao amin'ny senat tao zany nahafantarana zavatra betabe tao ny toe-tsainy eo amin'ny fisitram-panjakana zany de hoe anay ty fa tsy any malagasy de zay tianay anaovana azy zany ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de mamosaka ny vahoaka malagasy fa za kosa tsy anakilembenana aloha ary tsy anaky ny tsirariny ary tsy anaky ny tsy fahamarinana tao amin'ny tany sy ny fanjakana eritreretra atsika vahoaka malagasy fa io ny tandrazana apetraka aminareo raha ny fifampiresahana teo amin'ny ARFM sy ny fiadidinan'ny repoblika dia mety ho tanterahana amin'ny fotoana mbola tsy voatondro ny hetsika nokasaina atao tetsy Mahamasina ny 12 febroary 2024 teo. Ankilan'izay kosa dia notsindriany filohan'ny ARFM fa tsy mahazaka ny marina sy voan'ny marina ny mpitondra ka mahatonga azy ireo manao famoretana sy fanenjeny amin'ny endriny rehetra. Akaiky anefa ity ny fahatsiarovana ny 7 Martsa 1779 tokony tsy emitra intsony fa fotoana izao hanamafisana ny tolona amerenana ny tany ho an'ny malagasy sy ireo tena tia tandrazana. Fa lasa eloka be vava ny filazana ny marina eto Madagasikara. Hoy ny mpamakafaka politika tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany raha naneo mahakasika ny fomba fitantanana ny firenena sy ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Miarana nombana sy ny artanjona kosa no mamintina ny fandaharana miara-manonja amintsika. Raha mbola variana manenjika sy miketrika ny fanonganana ny filohan'ny antenera-pirenena Kristina Razanamahasoa eo amin'ny toerany ireo solombavam-bahoaka sy mpanohana ny fitondrana etsakilany miady amin'ny fahasahiranana ny fahantrana sy ny kapoaka harotsaka isan'andro ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Sakeo isan'andro ny fitarainana ny amin'ny tsy fahazakana intsony ny vidim-piainana izay tsy mitsaha midangana fisamborana, fanagadrana, fiampangana ho lasa adala, raha matahora sy ny maro tsy voatanisa avy hatrany anefa no miandro ireo samy ijoro. Maneho izany zava-misy izany nandritra ny fitaom-pitondran'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany ny firenena. Toa lasa eloka be vava ny filazana ny marina eto Madagasikara raha ireo rehetra ireo nojerena unefa ny kevitra ny mpamakafaka ara-politika efa nirajafy-manantany tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Mandeha ve zava-misy amin'izao fotoana? Mahatonga zany tompoko eny ambavan'ny olona zany hoe tsy misy ninina mandeha eto amin'ny firenena, zavatra tsy afenina ane zany, zava-misy ane zany, zavatra iainana ane zany, isan'andro, isa-minitra, isa-segondra, miaina ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony izy ny vahoaka malagasy. Tsy azo atao ve manao ny rappel na situation hoe ity misy zavatra ny fanarahantsika kanefa tsy nataonareo, ity nisy lalana ny taritanareo anay tamin'ny fotoanandro kanefa ay aty aoriana tsapanay fa lalan-diso. Lasa eloka be vava ve zany amin'izao fotoana izao satria zay le fanambarany le TGV-IRD manko. Eloka be vava ve no milaza marina zany eto Madagasikara ka zay rehetra milaza marina zany na zay rehetra mijoro zany na zay rehetra sa de zao na samborina izy, na ampanatsona izy, na ampangainy ho lasa daly izy, misy fahavoazana ny sainy, efa niainantsika teto nge zany, na rarafana ho an'izay mijoro, ho an'ny lacrymogène, zany hoe tsisy communication azo atao zany, raha ohatra ka io fomba
fitantanareo firenena io zavatra efa no arantsika lavitra be nefa zany tsara trano ny mampatsiafa nanomboka nampiarina sy ny anana teto Madagasikara ny demokrasia nanomboka tamin'ny taona 2017 tsy hita taratra eto amintsika nefa ny demokrasia raha ny zava-misy sy ny fomba fitantana ny mpitondra ny firenena no jerena roa no aky lehibe ana demokrasia tamin'ny 91 ampianarina anareo zany fa mety tsy anareo zay nanaova ny hery ny tolona tamin'izany fotoanandro zany voalohany ny censura teo amin'ny resaka asa fanaovan-gazety faharoa ny fanalalana ny fahafahana manangana antoko politika teto Madagasikara ka raha akireo tolo reo sy volana niarika an'izany grevy ny 1.7 zany ny hery rasalama fa ianareo aty aoriana indray zany le milaza fa ny antso fahafahana nitokana nikanjan'ny demokrasia no mamodika an'le demokrasia eto Madagasikara ny atao hoe demokrasia dia ao anatin'izany ny zo maolona ao anatin'izany ny fiampiainan'ny olona iray ao anatina fikambanana sy antoko ao anatin'izany ny fahafahan'ny olona iray maneho hevitra ao anatin'izany ny fahafahan'ny olona mivory ao anatin'izany ny fahafahan'ny olona sy zon'ny olona hahazo vaovao arina ka raha ohatra zany ampiasaina le fomba fanonganana io ampiasaina le fombafomba hoe tsy sampisampitr'olona de asaina manao demanti na salam zany ny ainana ange zany voaviny ny kiasa amarana ny tolona ny MDRM ny antenimeran'ny ray aman-dreny sy mifoka eto Madagasikara na ny RFM anadio amin'ny Madagasikara te tsy amikanja amin'ny Mahamasina teo amin'ny Vatomasina fanatsona ny Sambory ny Noël de aveo nanao démentis hoe le zavatra saika tsy natao zany tsy possible andray zany angeny ny zavatra iainany eto hoe zay rehetra mba maneho hevitra zay rehetra mba milaza ny zava-misy de ohatran'izany ny fomba fanenjehana sy fampiarana an'ilay lalàna diso lalàna diso lalana makany amin'ilay olom-pirenena zay mba mijoro fa ankoatra ny filohany antemeram-pirenena Kristina Razanamasoa dia tadiavin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny Irmar ho ahilika ihany koa ny filohany antemeran-dohola teo aloha Irmanana Razafimahefy napetraka teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroena ihany koa ny fanangonantsony fanalany ity farany amin'io andraikitrio raha tsy ahivana tamin'ny 12 oktobra no nesorina tsy ho filohany antemeran-dohola intsony Hermanina Razafimahefy nandritry ny fivoriana tsy ara-potoana nanatanterahana izany nalany maro anisa izy ary nosoloana avy hatrany rehefa namboraka ny fanerena azy tsy handray ny toerana mahafilohan'ny repoblika ity filohany antemeran-dohola teo aloha ity izay no ampangana ho adala rehefa nitatitra ny zavananjo azy anisan'ireo antota taratasy tafiditra ao anatin'ny lisitry ny HCC amin'izao fotoan'izao noho izany ny fanalana ny senatera Razafimahefy tsy olo-olona miaraka amin'ny fangatana ny faniliana ny Kristina Razanamasoa. Dia iny vaovao iny ihany koa no anakatonantsika tanteraka ny lafim-baovao politika ary ampitantsika amin'ny vaovao sosialy. Ny finiavana ara-politika no tsy misy nentina nampandrosoana ny fatra atsimon'ny nosy iny ka tsy magaga raha miaina tanteraka ao anaty fantrana lalipaka ireo mponina any amin'ny faritra iny ho ny olona teo aloha raha sandratry ny afo olazy. Manana otrika arena sy arena maro na ambanin'ny tany na ambonin'ny tany ny fatra tapany atsimon'ny nosy sy ny Madagasikara kanefa tsy afaka amin'ny fangatana fanampiana raha tsy mandray fanapahan-kevitra mazava ny fitondram-panjakana. Avitra Solondraibe Nancy Raharvola ary Mathieu Prince nanao ny fanadihadiana. Tsy afabela amin'ny fantrana ary tsy mety tafarina ny tapany atsimon'ny nosy araka ny tatitra ny banky iraisam-pirenena. Voakasika mafy amin'izany ny ao Androy mahatratra 5.7 isan-jato ny taham-pantrana raha 3.20 isan-jato ho an'ny any Anosy atsimo Atsinanana Iorombe ary 2.20 isan-jato kosa ho an'ny atsimo Andrefana. Iny tapany atsimo iny anefa dia faritra manana arena kibony tany samihafa azo trandrahana tsara iadina amin'ny fantrana ankoatra ireo toerana azo tsidihana. Maro ihany koa ireo tetika sagoavana ahafahana mamany olana ny fantrana iainan'ny mponina kanefa tsy hita izany hatramin'izao. Ohatra amin'izany ny pipeline izay mbola tsy tafapetraka hatramin'ny androany kanefa tokony hamatsiran'ny mponina sy ny fambolenany an-toerana. Ny finiavan'ny fitondram-panjakana no tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy ka mahatonga ny tapany atsimo fadiranovana hoy ny loholona teo aloha sady zanaky ny faritra iny. Ny mahatonga ny fahantrana any dia momba ny zavatra atao ny fanjakana ihany. Zay ngamba ny tena marina amin'le izy satria tsy voa fe tsara zany le fototrafitrasa atao. Manome ohatra anareo zany.
nanome vola ry zareo zany ny fanjakana amin'izao fotoana zao hoe anangana n'le hoe usine namadika an'le mangahazo asa eninareo iny zavatra iny de ahoana ara no atao any ama Fort Dauphin le usine maninona no atao maninona ratsy atao Ambovombe fananina pahatraina zany le androy ary anisany mialatsiny amin'ny androy zany anisany satria hitako zany le fahatran'le olona tsy nanaiky anio hoe ataovinareo chef lieu de région manana région anankiray androy inona ny antony satria tamin'izay fotoana zay tonga ny QMM moa le izy de fananangana an'io zany tamin'izay fotoana zay de maninona moa anareo Ambovombe no alefa miaraka amin'ny Fort Dauphin satria misy asan-gedabe ao de tsy nety tsy fanononako député anankiray zay mbola pernasy amin'izao fotoana zao orchesteur izy amin'izao fotoana zao mba azahay androy tsy maintsy mahazo région amin'izao fotoana zao hitanareo izy amin'izao fotoana zao fa hangataka foana izy hangataka foana maninona raha miaraka amin'ny izy moty izy Fort Dauphin nareo Ianosy nareo sy Tsiombe sy Beloa aleo zany Yampany Betioky Benenitra ary Bekilo avereno tsara zay zavatra zay district anankitelo zay ireo ihany de fa mahampy atsika hoe tsy mila an'izany ataotsika hoe fanampiana zany ny any androy ihany izay miteny aminareo hoe io zavatra io tokony amboarina mihitsy na io région tsika io tokony atao révision mihitsy satria adisisika efa natao ny tokony hijerena ny faritra mba hahafahan'ny androy mivelatra sy miroborobo kanefa tsy tanteraka izany hatramin'izao akoatr'izay nambariny lo olona teo aloha ity ihany fa mila apetraka mazava ny sivana ahafahana mirotsaka ho solom-bavim-bahoaka mba tsy ho mpanangatanana sy ho sakana amin'ny fampandrosoana indray io critère anaovana an'io anina député io koa tokony isina hoe na izy anankiray tsy de mahay taratasy izy tsy de ambony ny inona moa zany ny fahaizany fa izy kosa mahay mitondra misy an'izany amin'izao fotoana zao fa izy dia lany foana ary ny eo amin'ny ville eo amin'ny district eo tsy de misy manam-pahaizana fa tsy afaka hiditra satria zao inona ny antony izy ohatra président dina le olona io sady député izy donc zany tsy maintsy hiaro an'ireo piompiomby reo izy ary rehefa miaro izy amin'izao tsika miteny zao betsaka ny automobile haka an'le omby tsy mila lalana zay ny dikan'izay rehefa avy eo ndray tonga ndray ny ariva iny le jiro fa tsy mila jiro zahay de ahoana ara le mba avaram-pianarana eo amin'le tanàna tsy misy fandrosoana satria izy mba miaro an'le omby ato asa azonareo ny tiako tenenina ka io critère anaovana io député koa mba tokony isina resaka io fa tsy mety zao ataonareo zany source daholo zany mba ho développena an'le région anankiray na le district anankiray tsy afaka amin'ny fangatahana fanampiana avy any ivelany isika raha tsy voapetraka ireo fepetra ireo ho ihany ity lo olona teo aloha ity raha rany raha mitombo mpitsomponenana mandositra ny tapany atsimo satria ny kely ananana aza mbola mpitehana ihany amin'ny fiarinana hampalazan'iny faritra iny fa famonoana kolaka ny mpiasa ny fanaovana tsintsina ny mpiasa ny fampiakarana 100 ny matrika raha mahony syndika ny mpiasa sasany tsy mifanaraka amin'ny fandaniana sy ny fiakarany vidim-piainana amin'izao intsony io fampiakarana io fampiadiana ny sampiasa ihany koa io fanapa-kevitra io izay tokony nakana ny hevitry maro tato-baovao ny ando miaratiana sy tahiriny aina miteraka resabe eo amin'ny sampiasa ilay fampiakarana 100 ny karama farany ambany ho anisihatra tsy miankina amin'izao fotoana izao fanambaniana ry fanaovana tsinitsinina ny mpiasa io fanapa-kevitra io ny fanazavana tsy misy fijerena tombotsoa iombonana manoloana izao fahasahirana na iaina ny rehetra izao tombotsoa an'le syndika ny ady ve ny tena jerevana sa tombotsoa an'ny mpiasa satria amin'izao fotoana izao memenina mpiasa satria fampediana mpiasa nge le zavatra misy ny mpiasa tena mamokatra zany tsy asonitra ny karamany izay 3 sy 4 ariary io no atao hoe olana hitambarambe eto aloha zany zay de efa mikitikidika hoe olana hitambarambe io satria tsy misy tombotsoa amin'ny mpiasa mihitsy fampiakarana an'io karama io satria zany 3 ariary zany ke izay tsoronay fa tsy ampy ho an'ny etra kory zany 3 ariary zany
ray aloha zay ny faharoa raha mahita ny vidim-bary ray kilao ange amin'izao fotoana zao ka efa 3 ariary mahery tsy ampy vary ray kilao ho an'ny mpiasa akory zany lay everina ofisin-drotakarama. Fifandresen-dahatra tamin'ireo sehatra tsy miankina sy ny vondrony orinasa malagasy ny vovona ny sandika ny mpiasa malagasy io fanapa-kevitra io ary nakatoavy ny filan-kevitry ny minisitra raha ny vaovao. Ny tombo 100 ny karamany mpiasa amin'ny sokajy voalohany M1 ary arakaraky ny sokajy manomboka eo amin'ny sokajy M2 hatramin'ny OP3. Araky io fifanarahana io dia lasa 704 sy 4 ariary ny karama farany ambany ho an'ny sokajy M1 sy M2 eo amin'ny sehatra ivelan'ny fambolena raha 7 sy 3 sy 4 ariary zany teo aloha. To lasa fanambanina ny mpiasa ny zava-misy hoy ny fanazavana. Maninona raha verina taty amin'ny mpiasa aloha ianao vao nitondra ny hevitra tao fa tsy tonga dia tapahanao ao le izy tsy mampaninona anao ve zany lay 10% ho an'ny M1 fa ho anay mpiasa hafa 3 arivo 7 arivo dia tena fanambaninanay mpiasa zany zay tsisy dikany kory zany resaka tsy alaonay tsy misy. Tena tsorinay alaonay tsy misy zany resaka 4 arivo ariary sy 3 arivo ariary zany ange afaka mikarama matsaky zay dia efa azonay zany fa maninona zay ny ambanina ohatran'izay. Tsy ampilamina ity fanapa-kevitra ity satria tsy vao izao no niteraka fimenomenomana ny tranga tahaka izao. Dia tsy tokony ionona fotsiny zany izy amin'ireo hoe solotena zay natsonony tao anatin'ny nanapaka an'izay ary amafisana anaovana atsoava fa tsy ekena ny saina maneritreritra zany ny folo isan-drato iny satria raha ny zava-misy dia tena tsy araka izay zavatra izay satria na ny tamin'ny heritaona ary dia efa niteraka olana tonga indray tsy ny manaraka dia mbola hiteraka olana ka anaovana atsoava satria araka ny teny namana moa zany dia miandry ny décret d'application iny zay dia hoaviko moa ny fotoanan'ny mpiasa atao ato dia vita eo ny toy ihany. Mbola lavitra ny kitay amin'ny sina karama-mendrika eto amintsika hoy ny fanazavana. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misenana ny fisondrotry ny vidim-piainana ny karama raisina ka mila fieverana sy fijerena manokana. Vava-makasika ny toetrandro kosa indray dia faritra maro no dibo-drano any amin'ny fitapany avaratry ny nosy ny vokatry ny fandalovany rivo-doza Agamane izay niditra tanety tamin'ny Anora maraina teo tao amin'ny commune Ampiskinana distrika ny Vohemara. Tapaka tanteraka ihany koa ny herinaratra androany alarobia tany amin'ny Farisava vokatry ny ranobe entin'ity andro ratsy ity araky ny fampitam-baovao. Tombanana Ianatsimo Agamane ary anio hariva no hitarika fikorontanan'ny toetrandro any avaratra Atsinanana nosy Iramantolo izay dia Mianatsimo izay atao anatin'ny 2 andro manaraka raha ny fampatarana nataony avy eo anivon'ny meteo. Fanadihadiana ataony Ando Miaratiana sy Tahirana Atrany. Ny ena nitanjaky ny rivo-doza Agamane ka lasa forte tempête tropicale. Ny ena ihany koa ny rivotra miaraka aminy 17 km isan'ora izay raha natafiotra manodidina ny 50 km isan'ora. Tao amin'ny commune Ampiskinana distrika ny Vohemara no nisy ny foibeny tamin'ny 12 ratoandro teo. Raha ny vinavina ny sampana-pamantatra ny mety toetry ny andro dia tombanana hetsika Ianatsimo Agamane hatramin'ny Rampiso maraina ary everina fa hivoaka an-dranomasina any Analanjorofo Rampitso ihany. Isa monta ny ranomasina any amin'ny morontsiraka avaratra Atsinanana aherina ahery-be izany any ankafa. Mety hatratra 3 hatramin'ny 4 metatra ny avon'ny onjy eo anelanelan'ny Toliara sy Tanjona Vohimena. 2.5 hatramin'ny 3 metatra eo anelanelan'ny Tanjona Vohimena ary Diana. Nazo famitandremana amin'ny lokomena ny eo anelanelan'ny Toliara sy ny Tanjona Vohimena ary ny eo anelanelan'ny Manoro sy Tanjona Bobaomby. Filazana famitandremana amin'ny loko mavo any eo anelanelan'ny Tanjona Vohimena sy Manoro. Zany ny apateliny avaraky ny Mosomanontolo izany hoe ny faritra Sava sy Dianandro indrindra dia ao anatin'ny ataontsika hoe mahazo an'izay rivotra mafy izay satria manodidina ny kelikely ny velaran'ity rivo-doza ty dia manodidina 40 km manodidina ny ivony eo zany tena misy an'izay rivotra mafy izay. Dia samahafa mianavaratra zany tsy dia torak'izay ihany koa ny rotsakorana amin'ny tapany avaratry ny Nosomanontolo iny zany ny ilan'ny Asana Sofia Androany ka hatramin'ny Rapitso ny Asana Sofia sy ny Diana ary ny faritra Sava dia mahazo an'izay rotsakorana betsaka izay zany dia mitata tsikelikely zay aty amin'ny Analanjorofo satria raha ny tombatombanantsika dia misotra Mianatsimo izy zany amin'ity tontolo androny ity dia any amin'ny Rapitso zay Rapitso maraina mety mahatratra tolakandro ny voany an-tanety any amin'iny
moritsiraky ny faritra analanjyrofo dia am'izay fotoana zay tsara koa ny manamarika fa rehefa misotra mianatsy mitsikelikely izy zany dia miena-trany ny hery misy koa moa efa nytanety raha teo dia ny rotsakorana betsaka aloha zany any amin'ny fivoahany no tena mibantoerana. Ny volonandro mangatsika kosa no maritra ny toetry ny andro eto avontany hatramin'ny farany herinandro. Fa ny andranomasina moa izy zany dia mihamanalavitra ny moritsiraka tsikelikely na dia hoe miverina somary mahazo aina zany ankapobeny raha mahakasika any amin'ny zoma sabotsy any amin'ny weekend any zany efa ny aty amin'ny volonandro somary mangatsitsika ny tena hita taratra raha aty any ampovoantany dia mety mitoetra hatrany mierikerikandro hitantsika eo fivoaran'izay dia ny hatramin'ny fahasivy amby roapolo ny volana martsa mbola mitoetra ny rotsakorana betsaka raha ho an'ny indrindra ho an'ny analanjyrofo satria any moa ny voan'ity zavatra ity zany. Miaina anaty fasahirana natanteraka vokatry ity rivo-doza ity ireo mponina any amin'ny tapany avaratra tsy nananosy amin'izao. Dibodrano ny tanàna indrindra ireo faritra iva sy mba ny fotodrafidrasa ary tapaka ny lalana toy ny lalam-pirenena fahadimy mampitoy ny distrika ny Sambava sy Voemar vokatry ny rotsakorana ny fanesana ny famitambo avao. Tapaka tanteraka ihany koa ny famatsiana herinaratra ho sava vokatry ny fiakaran'ny rano ao an-toerana. Araka ny vaovao farany voaray mahakasika ity rivo-doza Gamane ity hatrany dia mbola voasikajo faritra mena hatrany amin'ny loza mitatao ny faritra Diana sy Sava mbola miatra ihany koa ny farinairana miloko mavo ho an'ny faritra Ambatosoa sy Analanjyrofo. Araka izany dia tsy tokony handrika intsony ireo mpampiasa ny ranomasina eo anelanelany Antsiranana sy Manoro ary eo anelanelana Analalava sy Antsiranana raha tsy efa miala tanteraka ny loza. Tamin'ny telo tolakandro teo moa dia tany amin'ny komina Ambanivohitra Ambakirano ao amin'ny distrika Ambilobe no misy ny foiben'ilay rivo-doza Gamane. Mialefa tsikelikely nefa ny herina izany aza ary tombanana mitondra rivotra 90 kilometatra isan'ora izy izay arana tafiotra 520 kilometatra isan'ora. Fa averina manontolo amin'ny komuna amin'izao ny fitakiana ny abatsena rehetra izay ny antsoroany SMGD teo aloha raha noty voaray ny mpivarotra rehetra manerana ny komuna Antananarivo renivohitra ny alatsinainy lasa teo. Manome sehatra ny gabraraka nefa izany ny famerenana ny fitakiana ny abatsena izany raha nambarany mpivarotra. Etsekilany nanamafy kosa ny mpanolotsain'ny tanàna fa tokony hofoanana ireo orinasa munisipaly rehetra noho ny tsy fisiany mangarahara amin'ny fitantanana ireo orinasa munisipaly ireo. Tato-baovao ny Ando Miaratiana sy Tahiriny Aina. Iverina ny fampiasana tikeny amin'ny tsena raha ninoty navoaka ny komina Antananarivo renivohitra atonga teny amin'ireo mpivarotra ny alatsinainy lasa teo raha toka ny orinasa munisipaly SMGD no nisahanjany teo aloha. Naneo ny ayainy ireo mpivarotra ka nilazan'izy ireo fa hiteraka gaboraraka sy fikorontanana ho an'ireo mpivarotra ny fiverenana amin'ny fanapahan-kevitra io. Dimanjato hatramin'ny 2,000 ariary ny vola lain'ireo mpakatike ary samy milaza ho iraka avy amin'ny komina avokoa. Tsy fantatra mazava koa nefa ny tena miditra na tsy any amin'ny kitapom-bola ny komina ny volantikeo ireo mpivarotra. Antona moana ny karta biometrika ho fanifana ny abatsena. Zahay efa niditra tao anatin'ny ara-dalàna tamin'ny alalan'ny karta biometria dia tsy mety aminay kosa indray ny verina amin'ny gaboraraka hoe andony tike satria na tonga ny karta biometria izay nisy ny fironan'ny digitalisation dia tamin'ny alalan'ny fiterainana izay nataonay teo anivon'ny tsindry azolena mahazo anay fangalana tike satria tsy priray intsony le tike fa samy manana zay tiano alaina ireo mpakatike. Ny angatahanay dia hoe izay rehetra manana ny karta biometria mandovola amin'ny alalan'ny karta biometria, zay tsy manana an'ilay karta biometria dia mandovola amin'ny alalan'ny tike. Manjavozavo ary tsy mangarara ny fomba fikirakirana vola amin'ny SMGD hoy ny fanamafisany mpanolotsain'ny tanàna. Antony angatahan'izy ireo fanafohan'ireo orinasa munisipaly. Fandresena ho azy ireo araka izany fanapahan-kevitra no raisin'ny fiadidinan'ny tanàna hametrahana ny tena mangarara amin'ny fitantanana. Mandeha ilay fanangonam-bola amin'ny alalan'ilay karta. Ilay vola zany lazain'izareo efa tsy any anivony ny SMGD intsony kanefa ilay vola koa mbola tsy mirotsaka any amin'ny trésor.
petraka amin'nyfanontaniana ay zara zany io vola io mitsingevanao anelanelany ao ve dia ilay procédure sy ilay système nomena tsiny zany fa misy vola tsy mazava ao zany ary amina miliara io fa tsy vola kelikely amiko zany mety alina fanapaha-kevitra amiroso amin'ny hoe aloha averina amin'ilay fitakiana tsotra mahazatra ny mampime moa dia zao hoe reo mpivarotra iany ange no nitabataba hoe tsy mety aminay le carte mikorotana be zahay e fa maninona androany to misy andiana mpivarotra milaza indray hoe tsy mety indray le aloha amin'izao le izy a fa ny amiko dia tsotra ihany hoe ilay fomba fiasa ny zava-dehibe dia hoe mirotsaka any amin'ny commune araka izay tokony ampiasaina sy anaovana azy ve ilay vola ahafana manatanteraka ny asany amin'ny zavatra rehetra ilaina eto amin'ny tanàn'Antananarivo dia aloha-tany ange fehikevitra ny lazana fa hoe antony ananganana SMGT dia hoe miteteheny an-dalana ny volan'ny commune fa alevo ary androany fa tsy miteteheny an-dalana fa le vongambola mihitsy ny tsy hitantsony hoe makaizy. Misy kajikajy sy fiarovana tombotsoa manokana ao ambadika ity raharaha ity hoy ny fanamafisana tsy aivina fa efa nandany amin'ny ampiasana karta biometrika ireo mpivarotra tamin'ny fotoanandrony ka izao niverina tamin'ny fanapaha-kevitra izao indray raha ny vaovao hatrany nangataka fiorana tamin'ny PDS ireo fikambanany mpivarotra misy 5 eto an-drenivohitra saingy tsy mbola nahazo valiny makasika ny fandrindrana tsena. Fa vitsy amin'izao ireo olona mahafeny ahitarika na ny leadership eto Madagasikara antony nanaovany fikambana iray fampiofanana ireo olona maniry no lasa mpitarika ao anatina firaisamonim-pirenena mampafatary ny Asina Andriamalala sy Manora Andriamalala amintsika atao anatin'ity fanadihadiny ity ary ireo toetra takina ao amin'izay olona te ho lasa mpitarika izay. Tsy ny olona rehetra no mpitarika, mitaky fahaizana sy toetra manokana ny mampitarika, ilaina araka izany ny fianarana. Ny ahitarika na ny leadership dia azahoana fahombiazana eo amin'ny sehatra ara-pitantanana na eo anivon'ny fiarahamonina na eny anivon'ny orinasa. Toetra maro no takiana raha maniry ho lasa mpitarika na leader. Fahaizana mamaritra vina zany mazava do azy teo araka ny tenena teo. Ny fahaizana mihaino ihany koa ny fiarahamonina izay tomponao satria ianao raha mitarika izany ny mpitarika dia mpanompo dia fahaizana mihaino hoe inona marina moa zany tena filany reto fiarahamonina reto, inona ny olana fototra tianao vahoana anatin'ilay fiarahamonina tena mifanaraka amin'izay tokoa ve ny tolotra hitarika omena sy ny vahaolana hoentina. Ary ny farany dia ny fahaizana mifanampy satria ao anatin'izany mitarika fiarahamonim-pirenena zany sarotra ny andraikitra mpitarika dia fahaizana mifanampy sy fahaizana mifanohana ianarana koa zany reto Madagasikara ohatrany hoe retsika tsy tena zatra mifampahery fa ohatrany hoe mifanakihana foana ny tena itsika dia mila ianarana koa ao izany fahaizana mifampahery sy mifanampy ao anatin'ny ahitarika izany. Ankoatra izay dia tena ilaina amin'ny fampivoarana ny mahaolona ny fanampiana azy amin'ny famaritana ny vinany sy ny lalana tiany aleha. Nanaovana an'ity fananty hoe fa misy ireo manana vina hoe inona marina tokoa moa zany tena tolona tena ho tanterahana raha te hitarika fiarahamonim-pirenena izany satria ny maha fiarahamonim-pirenena dia fitarihana tolona anankiray isiana fitoviana ara-tsosialy eo amin'ny fiarahamonina sy isiana ny rary mitrango eo amin'ny fiarahamonina izany hoe tsy mety fitaovana ilay volany tenenina tao fa ny tena ny antony mahatonga ny olona anankiray ho lasa mpitarika anaty fiarahamonim-pirenena dia mba ahafahana mitondra izay tolona izay ary indrindra koa ahafahana manabe ny olom-pirenena anaraka amin'izay tolona izay dia izay no anisany mifanana hoe ahoza manana vina mahakasika izany fiovana tiana ho hita anatin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fitsahana ho mpitarika anaty fiarahamonim-pirenena. Takiana ny fifehezana ny ahitarika amin'ny sehatra rehetra indrindra raha hitondra olona mba ho tonga any amin'ny tanjona tiana ho tratrarina ny fikambanana na ny orinasa sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Eo amin'ny vaovao ny kolontsaina kosa dia tsy mahasarika ny tanora ny fanaovana tantara-tsehatra na ny teatra amin'izao fotoan'izao. Na izany aza nefa dia efa mihamaro ireo tanora no mana-talenta amin'izay filalaovana ny tantara an-tsehatra na ny teatra izay. Anisan'izany ireo nampiseho ny talentany tetsy amin'ny Ivokolo Analakely androany. Fanadihadiny Asina Andriamalala sy Manora Andriamalala hatrany. Tsy dia mahaliana ny tanora ny ankapobeny ny tantara an-tsehatra na ny teatra hoy ny tanora iray mpilalao tantara an-tsehatra. Tsy ny rehetra nefa no afaka milalao azy fa mila fitiavana manokana mba ahafahana mamoaka ny hevitra sy ny hafatra tiana ampitaina amin'ireo mpijery. Mifono anatra matetika ny tantara an-tsehatra kanefa vitsy ireo liana amin'ity zavakanto ity. Somary vitsivitsy ihany angamba ny tian'izay teatra izay. Tsy haiko nareo raha mandinika hoe na mijery teatra raha somary vitsy. Fa satria tsy dia mahaliana ny olona angamba ilay izy. Aleon'ny olona film toy izay teatra.
andro iraisam-pirenena ho an'ny teatra moa ny fafito amby 20 ny volana martsa ho an'ny teto Antananarivo renivohitra dia tetsy amin'ny ivokolo Analakely no nanehoana ny maha izy azy ny teatra. Nisy ihany koa ny fifaninanana tantara an-tsehatra. Ankatoko ny fahatsiarovana ny 20 martsa isika izao ka notsahivin'ireo tanora tamin'ny alalan'ny tantara an-tsehatra no lalaovin'ny mpianatra izany daty manan-tantara eto amin'ny fiainam-pirenena izany. Fa raha tsy nisy menalamba mbola aiza ianao angamba, raha tsy nisy vivieso lalambita hoe refeso, raha tsy nisy sandry tapaka moa ianao olon'afaka, ny fahafahanao androany nisy maty ho an'izany. Izany nanoratra dia ina lohatenin'izay tokana izay ravina isakizahadria manantena ny nanoratra azy dia tantara ny mateny diso valina loatra ianao saika betiko ianao raha sinay an'izay azo toerana misaotra to fantarina voalohany izavy no antony-kotroka ny tolona ary taiza sy taiza ny atombohan'ny ady atahiro hoe rahavelonay dimansy akodina be Samuel no tatona anafaka ny daty 20 martsa 1997 poangany azy izy ireo dia filopo taty antika mba anatina miaso fanamaty tsy fantatry miboropolisika ray no fanapaha-kevitro kanefa fatinary 20 martsa sy fanandrena teo amin'ny raha fananaka sy malagasy toy. Fa eo amin'ny vaovao avy any ivelany kosa indray dia tetezana lehibe iray mirefy 2 kilometatra ny Baltimore any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny États-Unis no nianjera omaly talata vao maraimbe rehefa avy nofaohana sambo mpitondra kontenera iray. Raha ny vaovao mpiasa tsy latsaky ny enina ny tsy tapoboka ary vinavinaindreo manam-pahefana any an-toerana efa fanamony ainy vokatry ity loza nanjoa azy ireo ity. Mialrahary nombana sy ny arotanjony. Araka ny salanisa vonjy maika mpiasa tsy latsaky ny enina no tsy hita popoka ary vinavinaindry ireo manam-pahefana ho namony ainy vokatra ny fiotsahan'ny tetezana tany Baltimore any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny États-Unis omaly talata vao maraimbe. Araka ny loharanom-baovao nofaohana sambo iray nisy ny Singapour ary nitondra kontenera trapa-sahiranana ity tetezana ity. Vokany voatarika ilay sambo ka nianjera ireo olona sy ireo fiara teo ambonin'ny tetezana mirefy 2 kilometatra. Niroso avy hatrany tamin'ny fitadiavana ireo olona enina farafahakeliny tao anaty rano tamin'ny alalan'ny fampiasana sambo, angidimby ary drone ireo mpamonjy vonany an-toerana vantany vao nahazo fampandrenesana mikasika ny loza. Daorian'ny fikarohana nandritra ny ora maro, napiato ny asa fikarohana ireo manam-pahefana Amerikanina omaly talata ifoha androany alarobia rehefa tsy nahitambokatra ny fikarohana. Vinavinainy ireo mpamonjy vona ho tsy nanana herintsika ho tafavoaka velona ireo olona izay voalaza fampiasa latino-amerikanina ny asa sy tratralina teo amin'ilay tetezana ireo. Raha ny voalaza mantsy, mety ho antony tsy nahatafavoaka azy ireo ny maripana-ny rano. Araka ny loharanom-baovao ihany, olona valo no voalaza fa tsy hita tamin'ny voalohany taorian'ny fianjeran'ny ampahan'ny tetezana voadonan'ilay sambo ny talata tokony tamin'ireo ora sasany maraina. Vetivety anefa dia natopatopan'ny rano ny roa tamin'izy ireo izay velona soa amatsara saingy tsy maintsy nahiditra ho hopitaly ny iray tamin'izy ireo. Ny fandarana ahoana marina sy Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Spiderman No Way Home no aranao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao mankasitraka anao ny ara-dalana aminay hatramin'ny farany mamehy fotoananao ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.